ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faly miraba atsika liavako ohatratry ty talata faharoa ny volana febroary ty ny mofinainantsika nio dia ny Hébreo toko faefatra. Hébreo toko faefatra ny diny voalohany ka hatramin'ny diny fahatelo ambin'ny folo. Hébreo toko faefatra diny voalohany ka hatramin'ny diny fahatelo ambin'ny folo. Fakitsika amianaran'i Jesosy zany Hébreo toko faefatra izany driavako. Koa na dia mbola misy teny fikasana fahidrany amin'ny fitsarana azy isika dia aoka isika tahotra fandrao mba misy eo aminareo toa tsy mahatratra zany. Fa isika koa dia nitohina amin'ny filazantsara tahaka ireny ihany kanefa ny tena izay efa reny dia tsy nahasoa azy satria tsy niary finoana tao amin'izay nandre. Fa isika izay nino miditra ao amin'izany fitsarana izany araka ny voalazany hoe toy ny anianako tamin'ny fahatezerako hoe tsy hiditra ao amin'ny fitsarako mihitsy izy. Na dia vita hatramin'ny nanorenana izao tontolo izao aza ny asa fa nilaza ny andro fahafito izy eo amin'ny teny anankiray araka izao ary Andriamanitra nitsahatra tamin'ny asany rehetra tamin'ny andro fahafito ary amin'izao koa tsy hiditra amin'ny fitsarako mihitsy izy. Koa satria mbola hiditra eo ihany ny sasany ary izay nitoriana ny filazantsara tamin'ny voalohany dia tsy niditra noho ny tsy finoany dia mametra andro anankiray indray izy. Na dia efa ela toy izany aza milaza ao amin'ny Davida hoe anio araka ny voalazako teo hoe anio raha ien'ny feony ianareo aza manamafy ny fonareo. Fa raha Josoa nanome azy fitsaharana dia tsy mba ho nilaza andro hafa izy tao aorian'izay koa mbola misy sabata fitsaharana ho an'ny olon'Andriamanitra. Fa izay miditra ao amin'ny fitsaharany dia izy koa no hitsahatra tamin'ny asany tahaka n'Andriamanitra tamin'ny azy. Gaoka isika azoto hiditra amin'izany fitsaharana zany fandrao isy olona latsaka amin'ny tsy finoana tahaka izany koa. Fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ka maranitra noho ny sabatra roa lela ka manindrona hatramin'ny fampisarahana ny aina sy ny fanahy ary ny tonona sy ny tsoka ka mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisainan'ny fo ary tsy misy zavatra ary na inona izay tsy miseho hatrehany fa ny zavatra rehetra dia mianjaanja sy ariary eo mason'izay hafarany ataontsika. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Nadiny farakebiny folo avako no entana mampahery ianao. Gaoka isika azoto hiditra amin'izany fitsaharana izany fandrao isy olona latsaka amin'ny tsy finoana tahaka izany koa. Gaoka isika azoto hiditra amin'izany fitsaharana zany fandrao isy olona latsaka amin'ny tsy finoana tahaka izany koa. Ny epistilo an'ny Hébreo dia nosoratana ho an'ny olona tena mahafantatra ny soratra masin'ny testamenta taloha. Tsy vitany hoe mahafantatra fotsiny fa tena niainy zany tahaka ny Jiosy ohatra. Satria ny Jiosy kristiana no nandratana. Ny epistilo an'ny Hébreo dia eto zany ny epistilo an'ny Hébreo dia manatitrantotra izay toe-posy toe-panahy ny fehy ny testamenta taloha zay. Raha miteny izany eto manao hoe fitsaharana dia tena mampitodika ny olona amin'ny sabata mihitsy. Mampitodika ny olona amin'ny sabata mihitsy dia tsorina fa ny teolojia sabata mihitsy no anankiray seho ny epistilo an'ny Hébreo eto hoe ny sabata dia tsy hoe mitsaharotsika amin'ny andro sabata satria vizana mazava ho azy vizantsika fa tena manaja ny tenatsika sy manaja n'Andriamanitra isika raha ohatra ka manaja ny andro sabata. Ny sabata zany ny fanajantsika ny sabata dia midika ny fanajantsika ny lalàn'Andriamanitra momba ny zavaboary.
Andriamanitra zavako malala ny olona ny kristianina ankehitriny dia to zavatra adiny kristianina ny fanajana ny andro sabata. To ratsorina hamaivanina mihitsy ny andro sabata. Betsaka ny olona sabata ny andro tsy mieritreritra ny andro sabata toy ny andro sabata kory azy ohatry ny andro isan'andro ihany. Izy tsy makany ampiasana fotsiny. Amin'ny andro sabata vao sasana daholo ny lamba, amin'ny andro sabata vao manao gramenage diovina daholo ny trano, amin'ny andro sabata manala rideau, manadio rideau, amin'ny andro sabata zay ve ny tena eritreritra tompo amin'ny sabata. Marina loatra fa nampianatra momba ny sabata Jesoa no antsy ny tsy ny olona ngeny natao an'ny sabata fa sabata natao an'ny olona. Zany hoe men'Andriamanitra ny olona ny sabata. Fa tsy ny sabata akory no mifeny olona zay fahafahana zay nefany dia nidika andraikitra. Nomen'Andriamanitra fahafahana zany olona hamantatra ny tokony ataony ao anatin'ny sabata. Ka tsy ny sabata intsony no mibaiko ny ataonao, fa ianao no mamantatra ny tokony ho ataonao ao anatin'ny sabata. Ary tokony ho ataonao ao anatin'ny sabata dia ataonao mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Dia hoy mpanompan'Andriamanitra manao hoe maka zany le mpanoratra dia manazava ny hevitry ny atao hoe sabata. Ozy manao hoe na inona aloha zavatra tsapatsika kehitriny dia taratry ny fialan'ny olona amin'ny finoana ny fanivaivana ny sabata. Efa manomboka mivarotra lahady tsy hoe akory sabata ke ny andro dia tsy hoe tsy miodina ny toe-kareny fantatry ny jiosy rehetra nge zany. Tsy tamin'ny andro Kristy vao nisy marary fantatry ny jiosy zany, fantatry ny tsy Andriamanitra mihitsy no atoronao manao hoe misy asa tokony atao fa dia tsy hanao ninina mihitsy fa zany amin'ny sabata. Tsia misy asa atao amin'ny sabata, misy ihany ny fiarakodia tsy maintsy mandeha, misy ihany ny hôpitaly tsy maintsy miodina sy ny tahaka zany. Fa tsy zany akory no akatsika fanahan'Andriamanitra ka manao hoe zangy Andriamanitra dia tsy maintsy miasa nge za satria zao fantan'Andriamanitra nge ny eo am-po io teneny io mba izy manao tahaka ny sabatra reo nge ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra tsy azonao andaingana sanatria manao hoe ka misy asa nge Andriamanitra tsy maintsy mba mivitaika. Hoy izy manao hoe 1:7 tsy misy zavatra ary na inona zay tsy miseho anatrehany fa ny zavatra rehetra dia mianjaanja sy ahariary io mason'izay hafarany ataontsika. Zany ianao zany tsy afaka mitemana hoe ka tsy asa mihitsy ave zany inona no aniko, inona no tafiko sy ny sisa rehetra. Fa ny tompo efa nitemana hoe toko henemana nanaovanareo ny zavatra rehetra. Henemana. Fa raha valitsika ilay teny ery aloha manao hoe ny sabata dia anankiray izay tena fanajantsika an'Andriamanitra. Lalàna mihitsy zany napetrak'Andriamanitra ao anatin'ny zavaboary ny fotoana ataontsika hoe sabata. Misy fotoana ao anatin'ny zavaboarin'Andriamanitra ny antsoina hoe fitsarana. Tena lalàna io. Na amin'ny biby io, na amin'ny zavamaniry io, na amin'inona na amin'inona dia misy mandrakariva amin'ny fotoana ny fitsarana. Lalàna io. Andriamanitra aza nitsahatra tamin'ny andro fahafito. Milaza fotoana anankiray hoe hitsarana. Zany dia eto zany ny epistilo any Hébreu dia manazava manao hoe fa misy kosa hoe ny epistilo any Hébreu 2:20 manao hoe tsy hiditra amin'ny fitsarako mihitsy izy. Zany hoe izy zany olona tsy mba hiditra amin'ny fitsaran'Andriamanitra. Zany hoe tsy arana sabata mihitsy. Ny antony dia satria tsy mino izy. Eo lay sabata fa lasa naka hevim-panahy zany. Lasa naka hevim-panahy lay sabata. Fa tsy naka hevitra arabaky teny intsony ilay hoe mitsahatra miasa isaky ny alahady. Hoe ana mitsahatra miasa isaky ny fotoana zany afaka variana mihitsy amin'ny protestanta fa nananamana zay teny amin'ny université. Fa ny fiangonana adventiste mahavariana ny fanajan'ny sabata. Mahavariana. Fa rehefa sabotsy ny andro mpianatra amin'ny université io dia mianatra sabotsy tamin'izany dia nisy menadary kilasy taminay nianatra sabotsy ny andro dia tsy mianatra izy. Zay amin'io mbola mianatra manomboka mivaloka hatramin'ny 20 koroadiny 4 zany dia
niona tamin'ny tompona andraikitra izy tamin'ny université école moa anaranay de niona tamin'ny tompona andraikitra izy de niona tamin'ny directeur ny école niona tamin'ny mpianatra tamin'ny chef de département za tena za irery tsy afaka mianatra sabata de hoy ny mpampianatra manao mianatra nareo anareo tsy mianatra nareo anareo fa zao noho izy rehefa tonga ny fanadinana de manao fanadinana nareo afaka nareo afaka tsy afaka nareo tsy afaka fa zao noho izy za tsy anjarako ny teny hoe mahazo mianatra nareo na mahazo tsy mianatra nareo fa zao noho izy ohatra ny olona rehetra nareo tonga amin'ny fanadinana de aminao fanadinana nareo de nahagaga re afaka malala de zao finoana mola izy finoana za tsy avy tsara ny hoe mety zany za tsy mety fa ilazana antsony hoe fay fotsiny a fa zavatra tranga de zao tsy mianatra foana izy tonga fanadinana izy mandika lesona amin'ny ankizy a dia misy lafiny etika moa zany zay mamperitreritra ihany hoe tsy mianatra raha zay atao ke raha azo edikevitra tsy tsara akory fa misy lafiny etika mamperitreritra satria lasa nakalesona taminay mpiaramianatra de zay zany miasa sady lesona ny menazy ianarana zany niesona nalaina tamin'ny sabatany ihany zay raha jerena amin'ny lafiny etika misy olana hoa fa zao nitranga de zao afaka ihany izy satria lay lesona niesona sy ny kory rehetra de niandra taminay zany izy ary olo zany raiky rehetra ka tsy nianatra de ahoana eny tsy avy tsara hoa fa mamperitreritra manao hoe nitiana tenena fotsiny de ny hoe misy olona tena mahavatra manatsa ny sabata fa raha mijerentsika kristiana raray amin'ny zavatra tsy de manahoana loatra zavatra azo io manana sabotsy ange metsy eny azo io manana sabotsy ange ny mipasoka ny akanjo entona miangona ny alahady azo io manana latsinaina ange ny manomana ny akanjo ny ankizy entona mianasika alahady fa nandray tena fanaovana tsinitsinina fotsiny areto le afako malala sarotiny Andriamanitra amin'ny fijara fitiavana anao ny andro nanomezana ny sabata raha ohatra ka takatra ora ny mahazava-dehibe ny sabata amin'ny lafiny ara-bata na ara-tsaina de eto a ny epistilany Hébreo de manazava anankiray hoe tena lay sabata de tsy afa-tsy akory fa Jesosy Kristy eto lay sabata de noarina amin'ny Jesosy Kristy misy manao hoe aoka isika azoto hiditra amin'izany fitsarana izany fandrao isy olona latsaka amin'ny tsy finoana tahaka zany keo Jesosy no teny manao hoe zaho ny tena fitsarana raha tsorona izy ny tena sabata ao amin'ny Jesosy misy ny fitsarana zany hoe rehefa sasatry ny asa isika dia ao amin'ny Jesosy misy ny fitsarana zay ara-panahy izao mihitsy tena ilay sabata an'Andriamanitra ny antony namezan'Andriamanitra atsika toe-tsaina atsiaro fa zava-dehibe ny andro sabata tsy mbola hiadevitra eto hoe ny andro fa fito zany andro voalohany tsy ary loatra ny olana fa ny atakaranao fa tena io sabata io de ao amin'ny Jesosy misy ny fitsara le afako malala ny taonanao zany aloha anaja ny andro sabata ajao io satria taratry ny fitiavanao n'Andriamanitra taratry ny fanajanao ny lalàn'Andriamanitra sy ny lalàna ny zava-boarin'Andriamanitra fa izao le afako malala ho anao zay tena mitady fitsara dia ao amin'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy efa nanomboka tany amin'ny Lameka zay any amin'ny bokin'ny Genesisy de niaina tao anatina fiarahamonina mety mitovitovy amin'izao iainantsika amin'ny taonjato faha 120 zao fiarahamonina mihamana lavitra n'Andriamanitra ka nahatonga ny tompony teny ao amin'ny bokin'ny Genesisy toko 15 manao hoe tsy mba hanapaka ao am-pon'ny olona mihitsy ny fanahiko tsy mba hanapaka ao amin'ity zao tontolo zao noarin'ny tanako ty intsony ny fitiavako de rehefa niteraky Lameka any amin'ny bokin'ny Genesisy de nataony Noa ny anarany zanany izy inona dikany teny hoe Noa fitsara eritreretinao hoe any amin'ny bokin'ny Genesisy ny olona tena angetaeta fitsarany Noa aiza izy vao mahita fitsarana ao amin'ny Jesosy tsy ao amin'ny Josoa ny teny io ohatra ny raisiny io ao amin'ny Davida ny teny hoe Davida Josoa samy raisina ohatra toa diny fa fito diny fahavalo fa ny epistilany Hébreo manao hoe tsia ao amin'ny Jesosy ihany misy ny fitsarana Jesosy lay tena sabata
le fitsarana very taony Genesis toko 7 le fitsarana tsy hita ny lameka any amin'ny Genesis toko 5 toko 10 dia hita aiza ao amin'i Jesosy. Misy tononkira anankiray manao hoe ianao zay mitady fiadanam-po amin'izao fiainana izao ao amin'i Jesosy ihany misy ny fitsara. Afaka malalo tany ny fandalovana tany azakazaka tany anomponan'Andriamanitra ty misy atsika ity amin'indray tany mampangetaheta fitsarana. Ny fitsarana tsy hoe rehefa maty ny olona vao mitsahatra zay eo, tsy hoe rehefa any an-danitra ny olona vao mitsahatra mazava ho azy, fa zao ry havako malala azo anao ataony manana fitsarana, fahatonina, fietanana teny ety ambonin'ny tany ao amin'i Jesosy io. Misy safidy ary eto ampamalarana hoe ny episty ho any Hébreo, isy olona tsy ahita fitsarana mihitsy amin'ity tany fandalovany ity. Salamo hitatsika 9:150 9:150 tsy hiditra ao amin'ny fitsarako mihitsy izy ho an'izay misafidy tsy hino an' Jesosy. Fa izy kosa hiditra ao amin'ny fitsaran'Andriamanitra. Ity episty ho any Hébreo ity rô zay mino an' Jesosy zay no hiditra ao amin'ny fitsarana. Koa isika soto hiditra ao amin'izany fitsarana zany, fa ndrao isy olona latsaka ao amin'ny tsy finoana dia tsy anan'izany fitsarana zany izy. Afaka malala safidy le izy zany hiditra ao amin'ny fitsarana sa tsy? Aiza ny misy ny fahatonina, aiza ny misy ny fifaliana sy ny fitsarana ao amin'i Jesosy ihany. Araka ny tenin'ny tompo amin'ny bokiny Pentateuka amin'ny bokiny Deutéronome, efa nasehoako anareo ange ny fiainana sy ny fahafatesana na ny fitsarana sy ny tebiteby aizanao lehanao ny fidiana midira ao amin'ny fitsarana, midira ao amin'i Jesosy. Aza ho isan'izay tsy mino ary ninoan' Jesosy tompo sy mpamonjy, fa rehefa mino an' Jesosy ianao hoe Jesosy sa mangetahita fitsarana, ianao rehefa nyteny manao ianao zay miasa fatratra sy trotraky ny fiainana, ianao zay vizaka, ianao zay miasa fatratra, ianao zay mavesatretana, ianao zay hiara-ny fahonintsaina sy ny tebiteby, avio Jesosy fa omeko fitsarana. Afaka malala ny fidiana ny fiainana raiso Jesosy dia ao amin'ilay fitsarana ianao. Afaka malala ny fiainan'ny olombelona dia na inona dia antotana olana maro isan-karazana, antotana olana maro isan-karazana. Isan'andro dia miatrika olana isika okazava niza dia mamaha olana isaky ny adiny iray, mamaly fanta isaky ny adiny 4, ndraindray aza tsy eritreretintsika koa hoe olana ilay izy. Mety vao marainy ny andro dia efa mamaha olana aiza le dentifrice teo olany aizany sy ny sisa rehetra manomboka ny amin'ny zavatra mandinika. Dia ny fiainana zanak'olombelona zany dia karazan-drazana olana vany isaky ny adiny ray, isaky ny adiny 3 sy ny sisa rehetra misy an'izany mandrakariva. Fa nahoana izy ireny ny tsy olana fa zavatra toy ny mandeha ho azy, satria ivela ny tenanao, satria zavatra mandeha ho azy efa ivela ny tenanao. Fa raha ohatra kosa ka avelanao hiditra ao amin'ny tenanao reny olana ireny dia lasa fahasarotana izy. Raha iferotanao aina ohatra aiza ndray azo le dentifrice teo dia manjary tsy tonga olana vanana izy fa tonga fahasarotan-javatra. Midika ny teny hoe manana fitsarana ianao zany dia izao, reny olana maro isan-karazany rehetra reny dia efa anivela ny tenanao, anivela ny tenanao, tsy hoe tsisy ny olana zay misy foana mazava io, fa izao napetraka ao aiza le olana, nataonao aiza le olana, anivela ny tenanao. Tsy nataonao nameny ny fonao, fa raha nataonao nampidirinao amin'ny tenanao le izy nameny ny fonao dia lasa fahasarotana, lasa difficulté, lasa fahasarotana dia manimba ny fahasalamanao. Dia io le teneny hoe lasa tsy manana fitsara, fa avoay ao anatin'ny fiainanao zay olana izay eto amin'ny azo fijalian'i Jesosy. Jesosy nge teny ivelan'ny tanàny nombona tamin'ny azo fijaliana.
teny ivelany tanàna mandana eto mivoaka ivelany tenanao zany olana zany eto amin'ny azo fijaliany Jesosy fa miandry anao ao ivelany tenanao eto mivoaka ny tenanao mihitsy olan'io itebiteby io de manana fitsarany ianao tandrena afaka malala ampidiritsika ao anatin'io fotsika io ao anatin'io saitsika daholo de marary le foka ahoana moa ny fonao no azaka ny olana rehetra isan-karazany fa ahoana ny lohanao no azaka ny tebiteby isan-karazany fa lohaninona ny lohanao ary foninona ny tsy mahazaka an'izany fa izao Jesosy eto ty amiko avoay ao io de eto am Jesosy eto am tompo ka ahoana tompo na fomba ka ahoana tompo na fahako mitondra an'io tompo tsy hitako mivoao amin'io mahanao anao io tompo aty hoetiko ty ary rehefa entinao ndre mandeha ao amin'ny tompo de azy esorinao ny azo fijaliana intsony fa ndraindray le izy apetraka ao amin'ny tompo androany rehefa apetraka ao amin'ny tompo androany de esorinao any amin'ny tompo ndray raha pitsa eto ty ndray le olako tompo efa napetraka atao aminy le izy androany de zay zany de mino any ivelany tenanao izy zay de jereo amin'ny azo fijalian'ny tompo am'izay ny fomba mahanao sy atrehanao azy fa raha ao anatinao io de tsy hitanao le olana fa sokafo ny fonao meteza hitondra n'iny olana eo amin'ny azo fijalian'i Jesosy eto mivoaka ny tenanao izy de mba hitanao am'izay le tompo ity le olako io ianao eo amin'ny azo fijaliana io ny olako efa nentinao tsy ataoko mandratra ny foko tsony tsy ataoko manimba ny fiainako tsony tsy ataoko manimba ny fiadanam-poko tsony tsy ataoko manelielina ny fifandraisako amin'ny ranona tsony tsy ataoko manakorotana ny asako tsony efa nentiko teo aminao io de eo amin'izay jerena na inona olana entiny eo amin'ny azo fijaliany Jesosy riavako de izao tonga lesolo tonga tsy midika hoe mivaraky zay mety hoeritreretinao le tsy hany olana tsy mivaly izy mety mety zavatra hafa naman'ny tompo azy fa ny mamaika fotsiny de zao manao hoe aza atao tonga difficulté na fahasarotana ny problème na ny olana fa raha ohatra ka mivadika fahasarotana lay olana de satria tsy nentinao atao amin'ny tompo izy de afako malalo miandry anao Jesosy ao amin'ilay fitsarana eto eo amin'ny ara eto eo amin'ny finoana ny zavatra rehetra tianao izy ary efa nyteny manao eo anao zay miasa fandrasy mavesatreeta na viva omeko fitsarana ianao zany no mitondra ny olanao io zany no mitondra an'io avifa rahantsika mikaroka rahantsika mitondra rahantsika mama fa avoay eo anatinao io enganeravako malala hiditra ao amin'ny fitsarana ianao ho marina aminao ty teny ny teneny epitiriony hebreo ty hoe aokarisika azoto hoe hiditra ao amin'izany fitsarana zany fa aza manao tahaka ny sasany zay latsaka ao amin'ny tsy finoana ka mihetsitra ao amin'ny tsy fitsarana fa midira ao amin'ny fitsarana ry avako ao amin'ny Jesosy ivavaka sika tompo misaotra anao zany fa ianao lay fitsarana ao aminao ihany no misy ny fitsarana ao aminao ihany no misy ny fiainana ao aminao ihany no misy ny fiadanana mampahirezanay tompo malalo ahitondra ny olana ianao no efa nanaiky nitondra ny olanay teo amin'ny azo fijaliana mefahasahiny zay hivoaka ny tenanay hamoaka ny olanay ho ivelan'ny tenanay ka hitondrany eo amin'ny azo fijaliana aza velanao hikato an'izay tompo anidiny fonay ka hizaka samyrery ny eta mavesatra anidiny sainay ka hitondra samyrery ny eta mavesatra ilondy samyrery ny olana fa ome fahasahiny zay hiditra ao amin'izany fitsarana nampanantenainao zany Jesosy malalo trotraka izahay raha tsy miditra ao amin'ny fitsarana omenao fitsarana nampanantenainao nay amin'ny fiainana mandrakizay de fitsarana efa iainana ity ankehitriny kotary io lalan'izay tompo sokafo ny masom-panahinay fa fiadanana sy fitsarana ny programanao an'ny fiainanay fa tsy tahotra sy debideby na korotana filaminana ny fandaharanao an'ny fiainanay meteza Jesosy hitarika anay mamakivaky zany fiadanana zany amin'ity tontolo andro ity amin'ny fiainana isan'andro manjaka tomponay Jesosy amen